Faly merabatsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andron'io ity a. Meraba ihany koa izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra izao fandarina izao indray a, na ny YouTube zany na ny Facebook a. Dia faly a tafahoana amintsika tsara avy. Fedanan'ny Tompo amintsika rehetra. Salama daholo ve? Mbola vonina ihanin'ny Tompo androany. Minao fa mbola vonina fonao a iaino ny fanambarana indray anio a, mba afahantsika mandroso a amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ndao amaky soratra mahafinaritsika anio a, tamin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa a. Asan'ny apôstôly toko faharoa dia ny vavalo amby telopolo. Asa toko faharoa andininy valo amby telopolo sy fahasivy amby telopolo a. Dia toy izao ny vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Aroa Petera tamin'ny vahoaka, mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra, mba azo famelana ny elokareo, ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanamasina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo, ary ho an'izay rehetra lavitra, na iza antsoiny Jehova Andriamantsika anatona azy. Amen. Ny faharoa dia vaky teny efa nataontsika eny tamin'ny alady, Galatiana toko fahaefatra. Galatiana toko fahaefatra. Dia ny andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Galatiana toko fahaefatra andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa voasoratra hoe Abrahama nanana zanaka roa lahy, ny anankiray tamin'ny andevavy ary ny anankiray tamin'ny tsy andevo. Kanefa ilay tamin'ny andevavy dia nateraka araka ny nofo, fa ilay tamin'ny tsy andevo kosa dia nateraka tamin'ny teny fikasana. Ary zany dia azo atao fanoharana fa izy roa vavy ireo dia fanekena roa. Ny anankiray avy tamin'ny tendrombohitra Sinai ka miteraka ho amin'ny fandevozana dia Agara zany. Ary ny hoe Agara dia ny tendrombohitra Sinai any Arabia ka mifamaly amin'ny Jerosalema ankehitriny. Fandevo izy mba amin'ny zanany. Ary farany Genesis toko faha-raika amby roapolo dia ny fahaefatra ambin'ny folo. Genesis raika amby roapolo dia ny fahaefatra amby roapolo. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Dia fomaraina koa Abrahama ka nakamofo sy siny hoditra iray feno rano, ary nomeny any Agara ka napetrany teo antsorony, ary natolony azy koa ny zaza, dia nampandehany izy mianaka, ary lasa nandeha izy ka nirenireny tany anefitry Berisheba. Amen. Amen. Ireo teny anaky telo ireo no efa mizarantsika anio a. Amin'ny aladitsika efa niresaka an'ity Galatiana toko fahaefatra ity a, mikasika ny Jerosalema antsika any ambony, lovantsika men'Andriamanitra antsika. Androantsika dia iresaka indray ny atao hoe teny fikasana. Inona tsara hoe iza mahalala an'izany teny fikasana zany, ny dikan'izany amin'ny teny frantsay. Promesse ny dikan'izany. Promesse ny atao hoe teny fikasana. Dia iresakitsika mikasika an'izay atao hoe teny fikasana izay a, atao anatin'ireto fanambarana izay nomen'ny Tompo atsika ireto.
le Galatiana, le Genesisia sy le Galatiana dia miresaka mikasika ny Abrahama sy ny taranany. Nanana zanaka firy moa Abrahama? 4. Roa. Ny voalohany Ismaela ary ny faharoa Isaka. Reo anankiroa reo dia ao anatin'le Galatiana 4 dia manambara zavatra ohatran'izao izy ny ray ihany aloha no nazo ny teny fikasana. Ray ihany nazo promesy, tsy nazo promesy le faharoa ary tsisy promesy ny amin'ny fahatongavany. Fa tonga dia hoe tsy nahandro fotsiny Sarai an'le vanim-potoana efa hitany hoe za efa miaraha bebe ikiako koa tsy efa nalea solomasony ary tsy hitantsony efa eo ambony lohany ataony ahoana ny mbola hitaiza zazakely indray ka dia alao ity misy vahaolana akaika Iagara no ianarany dia ndany ianao miaraka aminy dia mahazo zaza izy dia tezaintsika ny zanaka rehefa avy eo. Zaza tsy tonga tamin'ny alalan'ny teny fikasana fa tamin'ny alalan'ny accident, tamin'ny alalan'ny erreur izay nataony Abrahama sy Sarai. Atao amin'ity Galatiana 4 ity dia misy zava-miafina le izy. Mety tsy voazavako tsara le izy tamin'ny alahady fa androantsika anazava azy tsara mihitsy. Eo amin'ny tontolo hita maso, eo amin'ny hita maso dia mananjanaka roa i Abrahama. Ny voalohany dia nateraka tamin'ny andevovavy, zanaka andevo, ary ny faharoa dia nateraka tamin'ny teny fikasana, zanaka ny teny fikasana, tsy andevo fa nahazo promesy avy amin'Andriamanitra. Zany hoe eo amin'ny hita maso dia taranaka anankiroa samy hafa ozy izy le Galatiana 4. Ny voalohany dia andevovavy ary ny faharoa dia tsy andevo kosa. Eo amin'ny tsy hita maso indray ozy tsika teo hoe Ismaela le zanaky ny andevovavy ary Isaka kosa lay zanaky ny tsy andevo. Eo amin'ny tsy hita maso, eo amin'ny ara-panahy dia manana taranaka roa ihany koa i Abrahama. Ny anankiray andevo dia ny anankiray teny fikasana. Ray andevo dia ny ray teny fikasana fa inversé les rôles. Zany hoe eo amin'ny hita maso dia tsy andevo Israely. Ozy izy ny Jaona 9 rehefa niteny Jesosy hoe raha maharitra miteniko ianareo dia ho mpianatra tokoa. Ahoana ny toyany? Ary fantatra reo ny marina ary ny marina anafaka anareo tsy ho andevo. Ahoana ny valitenin'ny Israely? Zahay ozy izy taranaka Abrahama, tsy mba andevon'olona akory hatrizay. Taranaka Abrahama izahay ozy izy, tsy andevon'olona. Zany hoe fantatra zareo tsara ny tetiarana ny fantany tsara hoe avaiza izy ary tsy andevo Abrahama. Na dia nandevozon'olona ihany ary izy fa adinondry zalahy hoe efa 100 taona izy tao Egypta tao foana. Fa le eo amin'le sary zany miverina le tantara resan'ny Paoly ato. Tsy andevo izy eo amin'ny hita maso, azonao? Fa andevo izy eo amin'ny tsy hita maso. Ahoana navalin'i Jesosy azy? Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Zay rehetra manota dia andevon'ny ota. Ary ny andevo tsy mitoetra mandrakariva ao amin'ny tranony ray, fa ny zanaka mitoetra ao mandrakariva. Raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Zany hoe ianareo dia taranaka Abrahama, olona tsy andevo ary anofo. Tsy andevo eo amin'ny hita maso, fa ianareo kosa ato ankilany dia taranaka Adamo, andevo ara-panahy, mpanota. Zany hoe inversé le tantara atao amin'ity Galatiana 4 ity, fa ilay olona tsy andevo dia andevo. Ary le olona izay lazaina fa tsy andevo indray fa araka ny teny fikasana lay ara-panahy dia le olona izay nandray ny asa-pamonjeny Jesosy dia lasa tonga olonafaka, dia lasa mpandova ny teny fikasana. Azonao ve hatreo? Ty Abrahama patriarka, ray ny mino rehetrarehetra, fa ray ny Israely ihany koa izy. Azonareo?
ao amin'ny aranofo izy dia niteraka ny Ismaela sy Isaka, fa ao amin'ny ara-panahy izy dia niteraka ny Jiosy sy ny Kristiana, zanak'Andriamanitra. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe taranaka Abrahama amin'ny finoana isika rehetra. Azonao hatreo zany hoe ato amin'ny ankilany zany Israely tsy andevo, fa ato amin'ny andaniny izy andevo, satria izy mbola taranaka Adama. Dia andevo fahotana izy. Dia zao amin'izay le tantara ato amin'ity Galatiana toko 4 ity izay mila azontsika tsara. Anao projection amin'izay mantsitsika hoe ahoana io tantara io. Verintsika amin'ilay asan'ny apôstôly toko 2, sao ny tenin'i Petera, mibebay anareo. Dia zao aoko fafana fahotanareo rehetrarehetra, dia ho atao batisinareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia rehefa vita zay dia ianareo andray ninona? Ny fanomezana. Dia tsy inona fa ny fanamasina. Ny fanamasina. Fa ny teny fikasana, asan'ny apôstôly toko 2:7-30, fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo, ho an'izay rehetra lavitra na tsony Jehovahandriamanitsika hanompo azy. Manomboka miditra amin'izay zany le teny fikasana. Numéro 1 aloha raha lasiana-bavy, ny andevo tsy manana teny fikasana. Okay zay mahatonga eo mamaky baiboly ianao dia tsy natao an'ny firenena hafa ny hotahiny ianao raha miditra, hotahiny ianao raha mivoaka. Tsy nomenany Egyptianina zany, tsy nomenany Romanina zany, tsy nomenany izanizy, satria maninona? Tsy teny fikasana ho an'ny zareo, tsy promesy ho an'ny zareo, fa ho an'ny Israely irery ihany. Ismaela tsy nahazo an'izany, fa Isaka rery ihany no mahazo an'izany. Teny fikasana zany. Ato amin'ilay ara-panahy amin'izay ary, dia zao amin'izay ny taranaka Isaka ny Jiosy indray no tsy nahazo ny teny fikasana. Azonao? Ny Jiosy indray no tsy nahazo ny teny fikasana. Satria maninona? Zareo indray ny andevo. Azonao le izy? Nao zany raha vao mitsiritra Jiosy dia mitsiritra andevo ianao nodika zay. Avo io ny indraindrainao fatratra hoe zao makatsy makaroa andevo zay ny tsiritinao sy indraindrainao io. Fa ny lehibe atao anatin'ity tantara ny baiboly, ny testamenta vaovao, manomboka miditra Jesosy sy ny fanamasina sy ny sisa rehetra, dia ny olona nateraka indray. Zay ny tenenan Jesosy hoe azaiko aminareo marina tokoa izy fa amin'izay nateraka ny vehivavy dia tsy nisy nitsangana ho lehibe noho i Jona mpanao batisa. Jona mpanao batisa Jiosy sa tsy Jiosy? Jiosy izy. Fa zao kosa lazaiko izy izy, ny kely indrindra fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho i Jona. Zany hoe le olona izay nomena le promesy aty amin'ny ara-panahy, ny olona izay nateraka indray, ny olona izay nandalo ho fahateram-baovao dia nomena le promesy. Inona le promesy? Ny fanamasina. Amen. Ny fanahy masina. Zay le nambaran'ny Petera, ary anareo andray ny fanomezana dia ny fanamasina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo, ho ay ny teny fikasan'Andriamanitra. Zany ho destiné, zany ho mpandovany Abrahama araka ny teny fikasana, zany taranaka Abrahama ampinono. Dia mandray ny fanamasina izay cadeau, izay tsy mendrika akory. Zay tsy mendrika akory nomenany zany, dia omen'Andriamanitra maimaimpona an'izany. Fa la Israely izay natao ho mendrika dia tsy nomeny. Noho ny amin'inona? Romanina 4:10, noho ny amin'ny tsy finoany. Ary noho ny amin'inona ny ako? Noho ny amin'ny finoko. Finoko mahatonga ao mpandovany Abrahama araka ny teny fikasana. Ary izay finoana izay dia mahazo cadeau. Tsy hoe te hafana hoe mino ianao, mahafinaritra. Andriamanitra manome finoana ato amiko. Amen. Dia omen'Andriamanitra ihany koa ny teny fikasana. Dia tsy inona fa ny fanamasina. Amen. Rantsika hiresaka amin'izay an'ilay teny fikasana izay natao ho anao. Amen. Za mantsy mahita hoe ataontsika anjorom-bala izy io. Azo ilay teny fikasana, raha tsy hita loatra hoe atao ahoana na atao aninona. Ina moa zany tena azoko ampiasaina an'izy ity moa zany atraizaka traizavy dia ohatry ny ahoana. Ina ny antony namakitsika an'ilay Genesis 1:20 teo tantarany nandroana ny Agara. Satria izao ny resantsika teo.
ny andevo ndray atao amin'ny Galatiana 4:7 dia ny Israely. Dia zany hoe ny andevo dia nahazo anjarana zavatra kely anankiray izy. Azonao? Nahazo anjara kely izy. Nahazo anjara kely le andevo. Dia le andevo ara-panahy ity zany rehefa ataony sary ara-panahy io anjara azony io, dia le tantara ny Agara. Inona nataony Abrahama tamin'ny Agara? Nomeny mofo izy, dia nomeny rano ray gourda. Zay ny anjara lova nomeny Abrahama ho an'ny zanany sy ho an'ny Agara. Mofo ray, tsy haiko na misy toberana tsisy, miaraka amin'ny rano gourda anankiray. Zay no anjaran'ny andevo. Fa inona ny anjaran'ny Isaka kosa? Ny andony lanitra sy ny tsiro ny tany. Inona no anjaran'ny Isaka kosa? Iady aminao ny fahavalonao fa tsy harisy anao. Lalana fito no lalana ray ny anatonany andeha amely anao, fa lalana fito no andosirany kosa hiala eo imasonao. Inona ny anjaran'ny Isaka? Ny fitahiana rehetrarehetra Jehovah Andriamanitra ao momba anao na ahoana tsy azo zonona, tsy azo ataony inina. Zany no anjara fitahiana n'lay olona izay anteny fikasana. Fa ny anjara fitahiana kosa n'lay andevo dia rano sy mofo fitatra eo. Ary saika maty ary zareo, fa ny anjelin'Andriamanitra no namonjy anazy tany amin'ny dezera tany. Dia nisy fotoana tena nandeha dia lany le rano sy le mofo, tsy mahavita le dezera akoriny. Dia rehefa tao ampovoan'ny dezera tao dia nanomboka nitomany Ismaela. Nanomboka nitomany satria sady nona ny mangetaheta. Dia ozy izy i Agara hoe, enganeka tsy ho hitako ny afatesany zanako izy. Dia lasa izy niafina tany ambadiky ny aram-bato. Dia voaka ny anjely dia niteny taminy hoe, efa henon'Andriamanitra fitarinany zaza, ndana mivoaka ty sakafo mandehany anareo, anao anareo lehibe Jehova satria taranaki Abrahama Ismaela. Ianao tiako resano anatin'le izy, le fitahiana azo ny andevo tsy navita parcours akory. Azonao? Le fitahiana azo ny Isaka, ninona zavatra mitranga tao anatin'ny fiainany dia niravina foana. Firenena ray manontolo miady amin'ny Isaka, miady amin'ny Jakoba, tsy maharesy azy. Atao ny projection ny fiamekena vaovao kosa isika. Ny endriky ny fitahiana azo ny Israely, io tanisain'ny olona sy anaovan'ny olona seminera sy anaovan'ny olona karazana hetsika sy osotro ny tsy fantatro rehetrarehetra io. Fantatro ny sariny io, le mofo maina kely ny Agara sy le rano ray tavoara. Iny ny ampitsiritiny olona. Rehefa aranofo ny olona dia zava-panahy tahaka ny mofo maina sy rano ray gourda, zay ihany mba anjarany. Fa rehefa ara-panahy ny olona dia mandova ny zava-panahy sy ny soa ara-panahy rehetra ao amin'Andriamanitra. Raha olona ara-panahy ianao dia zany mampetana ny fanahinao. Amen. Fa raha olona ara-nofo ianao dia tsy mahataitra anao akory zany. Tsy mampiotsina anao akory zany. Fa le hotahina ianao raha voaka, hotahina ianao raha miditra, hotahina mofonao, hotahina vilifanao mofonao, hotahina businessinao, hotahina piserianao. Ity businessinao tia mahandro mangazo ray vilany ity dia ho hitanao fa omen'Andriamanitra sahana mangazo ray hektara ianao raha fotoana toy izao. Atao fomba fitenin'ny Baiboly mihitsy. Alleluia, amena. Rehefa tsy araky ny fanahy ny olona dia zany no mampientanentana azy. Fa rehefa araky ny fanahy ny olona dia inona mampientanentana azy? Teny fikasana teo anareo sy ny zanakareo. Ny fanahy masina. Fantatrao ve fa zany fanahy masina zany dia tsy le mahazo an'izao sy mahazo an'izao intsony. Fa tena le Andriamanitra ny tompony teny fikasana mihitsy natao lavadika ho promesy ho ahy sy ho anao. Azonao ve zany? Jesosy ifampitedavana eraky ny tanàna lasa izany ray hony. Rodorody makany ny vahoaka rehetrarehetra. Ary amoron-drano, andray. Any atendrombohitra, andray. Rahaby eo, aiza ianao no mitoetra. Fa ny teny fikasana ho ahy sy ho anao. Lay Andriamanitra ny famoronana. Zany no teny fikasana. Tsisy teny fikasana hafa. Fa tonga dia le créateur mihitsy. Neny olona le créature ny tedavina. Teny fikasana, aiza ny vady Andriamanitra o créature.
aizany hanin'Andriamanitra ho créature ihany koa reny. Aizany omby Andriamanitra ho créature reny. Ny ratsy fanahy tsy ambinina be amin'izao ambinina be amin'izao ambinina. Zavatra hita maso, zavatra azo tsapahitanana. Fa ny fiteny fikasana ho an'ny zanak'Andriamanitra ho ho eo aminy aho Jehova. Ao aminy aho, miara-monina aminy aho, miara-misakafo aminy aho, ary izy amiko ilay sakafon'Andriamanitra mihitsy ny zaraina aminao. Azonao ve zany? Sakafom-panahy avy amin'Andriamanitra. Jesosy ange zany iny dika le hoe mihinana nofoko ianao dia misotro ny rako. Zany ny teny fikasana. Fa eto amin'izay tsika ifampiresaka. Fa ny ankamaroantsika tsy mahalala hoe atao inona ity teny fikasana ity. Ohatrany hoe ay alleluia, misaotra Andriamanitra, misaotra nanome fanamasina. Dia mipirina any le izy. Ny fanahy dia nomena antsika ho hery. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe azo hery ianareo avy amin'ny latsany fanamasina aminareo. Ka zao fandeha izy raha lasina bavy. Rehefa tsy azontsika ny fandeha le teny fikasana, rehefa tsy azontsika ny fandeha n'ilay promesy izy omen'Andriamanitra antsika, dia mitovy amin'ny taranaka Ismaela ihany tsika. Mitovy amin'le nomena ny anazy mba tonga dia azo nohanina teo ny eo ary. Le mofo sy ilay rano tonga dia nikepokepohana aloha dia efa mba feno zay feno, sotroina le rano dia efa mba afaka hetaheta. Fa zasenao rehefa tsy raisitsika araka ny tokony ho izy, ny teny fikasana izay nomena antsika, dia mampalahelo fa mivelona tahaka ny olombelona ordinaire be antsika. Ordinaire. Tanao le zoko le zanak'adala afrian'izay ozy izy nijanonako tato an-tranonao. Tsy mba nahazo na zanak'osy ray aza ifaliako miaraka amin'ny sakaizako. Hozy ny ray namaly anako. Anao daholo any ireo rehetra ireo. Raha nisy maty dia zany nanolo azy. Tsy fantatry ngiara iny hoe anazy ka ireo. Anazy ireo. Mahazo mihinana amin'ireo izy. Zany ve? Zany afo be jereo ty ahiako. Niaritry ny tanandro, niaritra zao tsy maninana na dia kely akory ary. Aiza afaka nanao fety tamin'ny fotoana naniriko azany. Lozako mitsiritra ny zandriko fotsiny ankehitriny. Raha lasiana bavy, sasenao manana ny teny fikasana. Ary ny teny fikasana ho antsika dia ny fanamasina. Inona ny asan'izany fanamasina zany? Mahazo hery ianareo. Mampalahelo fa zanak'Andriamanitra be dia be no miaina ao anatiny tsy fahampian-kery. Tsy ampy calcium mara-panahy, tsy ampy magnésium mara-panahy, tsy ampy vitamine mara-panahy, lezo eny foana. Na manao amena ary dia amena reraka be mena. Mandroka devoly dia sady matahotra ina zao dia petafanyty eto avy aloha vavaka dia tsy ekipo ny maso. Lo tsy ekipo ny maso lo. Ty zany izay mikipo no asiko fa tsy zay tsy mikipy. Androany Andriamanitra te hiresaka amintsika satria be dia be loatra nateraka indray tsika mahazo teny fikasantsika, mahazo herintsika fa mitovy amin'ilay zokin'ilay zanak'adala tsy fantatsika akory zany. Tena ny konsekansa rehefa tsy fantatsika ilay izy, miaina ohatry ny olombelona rehetritsika. Mampatahotra atsika izay mampatahotra ny olona. Mampanahy atsika izay mampanahy ny olona. Miova fidoboko fon'ny olona dia miova ihany koa ny zanak'Andriamanitra. Nandalo Kristy tsika teo zao. Izy avy nefa nanao imagination tamin'ny volana septambra. Inandray ny anjosa. Dia ahoana indray zany. Efa misy matsiarotsiaro hoe tamin'ny 2002 tadidiko tsara mihitsy fa niakatra ohatran'izao ny vidin'ny vary sy ny lony menaka. Niakatra ohatran'izao ny euro. Tamin'ny 2009 ihany koa nisy an'izay crise zay. Lasa ohatran'izao mihitsy. Vao nisy an'ilay taona. Lasa ohatran'izao. Mafy fiainan'io ah. Mbola tsisy nina akory dia efa tsitsio rakizy, tsitsio io. Fa masika be sarotiny be. Mangorooro ny any anaty. Matahotra ny zavatra ho avy. Satria manino tsy fantatra hoe iza lay ao aminao. Hozy ny tenin'Andriamanitra milaza tsy fantatra reo hoe inona ny hery nomena anareo, iza lay ao aminareo, tsy fantatra reo. Fa androany tsika ampahafantarina hoe isika inge mpandovan'ny Kristy noho ny amin'ny nataon'Andriamanitra. Nomena ny fanamasina itsika ary zany mihitsy ny promesiny Jesosy hoe za tsy maintsy miala, fa raha tsy miala tsy ho avy ny mpananatra izay irahany ray amin'ny anarako. Lasa Jesosy tonga ny mpananatra toy ihany ny fiainana ordinaire an taranaka
any Abrahama rehetrarehetra. Sasianao taranaka Abrahama. Hitanao ilay zavatra vakitsika teto amin'ny boky Genesis 2:20. Lasa izy mianaka. Dia inona nataon'izy mianaka? Nirenireny. Nahita zay ve ianao teo sa tsy nahita? Vereny vakina ny trano 21:14. Dia lasa izy mianaka. Nirenireny. Nanjenjena. Rehefa tsy fantatrao raha lasaina bavy. Ny fanomezana izay nomenanao dia mirenireny sy manjenjena ianao. Mange vovonjy. Amen aloha. Vovonjy ianao rehefa naharay ny famonjena nomeny Jesosy gratuit. Tsisy condition iny. Tsisy hoe rehefa tsy mahavokatra kosa atsipiko. Za tsy misalasala. Za tsy mahafantatra anao raha ho tsy mahavokatra. Tsisy an'izany. Fa fanomezana izany ozy izy. Tsy avy aminareo izany fa men'Andriamanitra memempo. Fa rehefa tsy fantatra ao, ilay izy niraisina. Zany koa mbola tsy fahalalana anankiray. Saka mihetsika dia angatany. Fanamasonao. Medina tao aminay. Fanamasonao tao. Efa angely izy. Efa sinye. Efa nomenanao ny hery. Efa stoke ao anatinao. Efa mipetraka ao anatinao. Zany hery zany, zay rehetra nateraka indray. Zany ny tenin'Andriamanitra, zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia zay mino ny anarany, dia rehefa zay tsy nateraka ny nofo na sitrapon'ny olona na sitrapon'ny ra, fa nateraka Andriamanitra. Jaona 2:12-13. Fa rehefa tsy fantatritsika izany, na matanjaka tahaka ninona renao, rehefa tsy manao ny ninona ianao. Misy fomba fiteny malagasy zay tsy tadidiko tsony izy tsisy mahery ohatry ninona moa. Ay vato ngamany tsisy mahafotra ny vato fa rehefa maninona angerezany vorona sa maninona tsy fantatro tsony. Rehefa tsy miteny, zay ka ilay izy. Mafy be ny vato. Fa petrahany vorona izy dia eo izy manao ny atao. Dia tahak'izay ihany koa tsika. Nateraka indray fa tsy malala ny anjara. Androany ny tenin'Andriamanitra miresaka aminao. Raha tsapanao fa naharay ny fanamasina ianao. Mila mamindra fitesy amin'izay ianao ankehitriny. Mila tsapanao zany dia mila iainanao. Fanamahery ny atao anatika. Za tsy olona kitoto zany. Za tsy olona tsy aninona zany. Tsia. Zanak'Andriamanitra manana antom-pisiana. Rehefa miteny dia misy fanamasina mampiteny io vavaka. Fa tsy miteny dia mangovotra, matahotra. Aza manaiky an'izany tsony. Rehefa ikenao zany dia izay ihany koa. Ny système eto ambonin'ny tany inge tsy indrio falavo foany. Mitady foana hoe iza ny ambanimbany ahafahana manindry. Dia manindry. Dia rehefa ianao ihany koa ny ambanimbany foana eny ny positionnao, dia tsy indrin'ny olona ianao fa rehefa masay ianao miresaka. Za misy Jesosy velona atao anatiko. Jereo amin'ny masony tsara izy miteny fa tsy samamaly tsony. Fa rehefa mbola eo ianao mitamatama eny ary manaiky lembenana foana. Tsy natao hidivana amin'ny vady zany resaka zany. Tsy mahazo resaka eo nareo. Fa raha vao manaiky lembenana foana isika dia matory fanamasina. Jerenao sary aseho an'Andriamanitra mihitsy. Ozy Jesosy niresaka tamin'ny mpianatra mandeha. Andao tsika ho any Epita. Rehefa nankany Epita izy dia tao anatin'ny sambo kely tao Jesosy sy ny mpianatra. Dia inona ny zavatra nitranga? Jesosy ao anaty sambo kely. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy natory tambonin'ny ondana teo amin'ny vodin'ny sambo kely. Nanomboka amin'izay rehefa natory tambonin'ny ondana Jesosy, nihetsiketsika amin'izay ty ranomasina, ny sambo aravoaran'ny rano ny sambo kely, ary mila ho fefiky ny rano ilay sambo. Ozy rehefa manazava ny hoe dia mody matory fotsiny io fa aiza koa ny sambo filetika dia ianao matory. Ianao zany ao anatin'ny rano ao dia manoatra an'izao. Aiza koa nisy an'izany. Fa mody matory izy ijeren'ny mpianana hoe inona ny ataon'ireo. Dia efa tena mila ho fefiky ny rano, tsy tampetera tsony izay atao efa vita daholo ny gesta teknika rehetra. Avatsy contre-poids, avatsy manala rano, aizany sio. Tsy nety tsony ilay sambo kely. Zay vao hoe foazon'ny tompo Jesosy eo sitraka ao fa ny hafatesanay. Fantatra ry zalahy tsara fa izy ihany niletika ao. Fa ty ray ty tsy hiletika izany ty mino ahy ianareo rahala. Tsika ny lasa eto.
tena tsy letika io ain'io ny manidina iny an-danitra eny raha tena tonga tokoa fa tsika ny ho faty eto dia lasa izy rehetra nikikika tompo mpampianatro sitrakaova ny hafatesana firifiry amintsika asamboaravoara ny ranomasina ny fiainana satria ny antony misy fanamasina fa fanamatory ny ao anaty firifiry amintsika no manaiky hijanona ao anatin'ny fahalemena ao anatin'ny fahalemena firifiry no manome rariny manome excuse fialantsiny ny amin'ny fahalemena firifiry ka azao mahatonga manao an'izany dia tantaraina eo za loza mamanay tamin'ny mbola kely tany 5-telopolo taona lasa tantara efa tany 5-telopolo taona lasa ve ny ataonao excuse zany ny ataonao fialatsiny za velesiny dadanay tafekipo foana tamin'ny mbola kely dia raha voana dia tonga dia matahotra raha vao mahita zavatra ohatr'izao zany ve ny ataonao excuse accident ny ataonao excuse zany rao tena tehirizaka mihitsy mila efa nandeha teto moa ty afatra ty hoe tsy kenakenaina dia tsy manaiky an'ireny zavatra ireny intsony amen mba mila raisina amin'izay ary mila inona amin'izay fanamaso no velona atao anatiko any ianao sange manana ny teny fikasany nahoana ny fivavako no mbola fivavaka olona mitaraina aza mandray tsony ianao versena olona mitaraina anaty baiboly ao raha mbola alaim-panahy dia rovito za mamialalana anao mihitsy ny hoe rovito sokiro le izy a dia rovito tsy mahaveriny mifahaverezana mandrakizay mandrovotra failina baiboly rehefa mampity doza dia rovito azay ianao tadidinao rehefa nomboka mitady maninona ary ny tsisy salamo fa 7-20 ty baiboly ka io moa no rovitona le izy aza maka versen'olona mitara indrainao tsony io ny atao excuse araky ny voasoratra hoe feno voasoratra hafa ao mba hafa indray raisana fa tsy le zavatra mamevana n'le faiblessenao manomevana ny fahotanao misy olona gne mahita an'izany zavatra zany mampirafy izy dia ry davida ary no nananakidimy ry solomona nananarivo baiboly ny atao excuse debe mihitsy miaina zavatra tahaka izany ka inona moa zay mpanompo kely ty atao azay mihitsy inona moa zay mpanompo kely ty olona ngeza be ampinono oatra reny raha lavo teo anatrehan'le izy raha lako ahoana ny fanometsiny tsy eo aminao le izy dia hainareo misitona ny lelelo hainareo maniso fa zasenao rehefa nandray ny teny fikasana zay nomen'Andriamanitra dia lehilahy mahery sy vehivavy mahery tsika amena tsy famiforte indépendante jentilisa be reny za mandray areny mihitsy ianao ataovy tsara manisy puba rehefa sy komsa vandravandra be mihitsy raha mahita sika hoe zany zasenao raha manana hery dia ny fanamasina ny herytsika tsika senao raha maresy fakapanahy dia ny fanamasina ny hery andresetsika fakapanahy tsika senao raha tsy matahotra ny asan'ny devoly dia ny fanamasina velona ao anatsika ny tsy atahorantsika an'izany ary tsika tsy manao tao foana na izany na tsy zany rehefa hoe tsy azo anaova maloto dia aza anaovana fa tsy hoe misy vazimba eo na maninona dia zay tsy matahotra izay vazimba nareo fa voay ataonay mahita tsy izany le izy fa fitandrovantsika fiaramonina fa ny fotsika tsy matahotra an'izany tsy matahotra an'izany raha misy fasana io ka tsy maintsy andehanana mifasana tsy matahotra an'izany fa tsy hoe sosovalian'ny mpamosavy tsisy mpamosavy mahasovaly zany za tsy manaiky an'izany tsy dakoro amin'izany mihitsy raha misy zavatra voalohany tsy atahorako dia mpamina ny sandoka le milaza voozona raha vao manao zao ozona ina moa le bishop sy le profeta reny ny voalohany tsy atahorako le olona manozonozona sy ny sisa reny ny faharoa tsy atahorako dia ry mpamosavy sy ny firongony tsy matahotra nyrenitsika tsy matahotra n'izany tsika io baiboly io misy soratra hoe zao famantaran'izao ny anarak'izay mino nisy sotro zava-mafaty izy fa tsy hampaninina azy akory zany andray mena rany izy tsy atao defi ho
hoe ho any analadeny zao andramantsika zany fa tsika tsy matahotra feno ny fanamasintsika fa vanimpotoana anankiray ianao tsy maintsy hiditra amin'izay lalan'izay enareo matahotra gadradraka ireo vanimpotoana ray ianao tsy maintsy hiditra amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy ato amiko ny hery afako miatrika an'ity zavatra ity miditra amin'ny toerana anankiray ianao feno tranokala ny anaran'i Jesosy tsy hoe miala ny ala tsy hiala eo izy miala aminaran'i Jesosy tsy mihetsika io fa ianao no mila matsapa an'ilay hery dia tsy ahilangilina ny alon-drano intsony ny sambokelinao tsy mila fefiky ny rano intsony ny sambokelinao satria Jesosy mifo ny ao anaty sambokelinao fa Jesosy matory sy mody matory tsia zany mihitsy ny atao vavaka ianao matsapa hoe tsy mba mavita mivavaka ianao matsapa hoe tsy manana fahonona tena mihitsy tsy manana fotoana ho an'Andriamanitra misy ho fotoana fa ianao tsy manan-kery maîtrisena ny fotoananao dia manomboka izao ianao mila matsapa amin'izay ary mila mino amin'izay za manana hery za feno ny fanamasina za dia olom-bo ositra Andriamanitra za izy mipoka tsara za izy misonina tsara mihitsy za olom-bo ositra Andriamanitra aza mieritreritra mihitsy hoe mila diplôme zany na mila sertifikat tsy mila ninninina tsy mila na inona na ino tsy hoe tsy ilainy zany fa tsy any tsisy raharaha iny devolany iny tsisy raharaha iny ny alany iny tsisy raharaha iny bibilavany iny sertifika iny fa ny atahorany zao tontolo zao dia ilay anarana Jesosy Kristy ilay Jesosy velona atao anatiko ilay fanamasina izay noraisiko tamin'ny alalan'ny finoana ny zanak'Andriamanitra manomboka izao ianao dia tsy olona kamo mivavaka intsony manomboka izao ianao tsy olona be fahalemena intsony fa resinao ny fahalemenao rehetrarehetra satria maninona lehibe izy ao anatina satria maninona anao lay teny fikasana tsy ho an'ireto olona ny asan'ny apôstôly toko 2 ireto ihany fa anao zany ny problema mety tsy miva fa ny toe-ponao miatrika problema toe-pon'olona mpandresy toe-pon'olona misy Jesosy velona ao anatiny amen zany ny tena hery so ny tenin'ny Paoly maranantsika azy Romana toko 9 jereo tsara le hery izay velona ao anaty inona ozy izy ny asaraka atsika amin'ny fitiavana n'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy fahoriana va sa fahantrana sa fanenjehana sa fitanjahana azaveko kely le fitanjahana zany tsy ampy ny akanjo ray sisa fa tsy mampisaraka amin'ny tompo izany rehefa ray sisa le akanjo any anaty rano no manasa le izy manao akiletika dia mikosika miaraka amin'ny savony dia atsipy ery mandra-pamainana ianao mody milalao rano endry tsara mihitsy ao anatin'ny dobo ao maina ny akanjo mampiditra le izy sady misaotra ny tompo tsisy fimenomenomana tsisy fitomana Jesosy le Jesosy tadidy foana fa ranomasony ao ambadika Jesosy fa tena ho anany loatra dia fizahan-toetra foana tsy fizahan-toetra zany io fiainana tsotra tahaka fiainana alon-drano fotsiny io dia sambo be io ny tengenanao dia atopatopa le alon-drano kely azy dia mitomany dia mitaraina dia faiza ianao ry tompo tsy izany ny zanak'Andriamanitra afaka la ny andro vinjivinjy eto isika mama problema dia va iny dia falifaly kely indray dia miatrika ny manaraka indray dia malahelohelo kely dia mitady vahaolana ho an'iny zavatra iny tsy izany any natao vavolombelona tsika fa tsy ho vavolombelona mandrakizay tsika raha zavatra kely tsy izy tika ny rehetra ty dia ampitomany ampikoretaka ilana vonjy atao sujet de prière foana isak'izay mihitsika mba eto ambavaka mbola tsy mivaly anina loatra amin'izao misaotra anareo na tsy ary fa mbola tsy mivaly izy mahatoky anareo manantena anareo fa mba manana niza moa zahay olona faible zany faible olona manana fanamasina fa matory anaty sambokely fa zasy ianao ndao foazina fanamasina mba hivavaka hoe tsy avelako atory zany tsony ianao rehefa mivavaka dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza ao amin'ny Efesiana toko 5 andeha 7
mivavaha amin'ny fanamasina amin'ny fivavahana rehetra. Dia iresaka ianao fanamasina ivavaka zao. Ka mila anao ivavahako. Ary satria anao ilay teny fikasanao aho dia mino afa mambomba ianao. Rehefa miresaka, rehefa misokatra mivavako dia natrehan'ilay ray tsy toa azy. Azonao le promesse be dia be. Azonao le cadeau, le Jerosalema izay any ambony. Mbola fanamasina eny mitondra anao ao. Tsy tafiditra ao zany ianao. Raha mierinao fotsiny sy hoe méditation be ihany fotsiny zany tsy mety zany. Fa fanamasina. Tsika natao hanana contact permanent amin'ny fanamasina io. Efa tsy eo tsony Jesosy. Fa zay mitsy nilazainy hoe za tsy ho eto intsony raha tsy hiala tsy ho avy mimpananatra zay iranoray amin'ny anarako. Rehefa lasa izy tonga amin'ny mpananatra. Rehefa tonga amin'ny mpananatra, inona amin'izay ny ataonao amin'ny mpananatra? Inona ataonao amin'ny fanamasina? Jejerenao fotsiny ve izy? Asainao mama problema ve izy? Asainao tsy fantatra hoe inona rehefa inona ny mba resahanao izy? Fa fotoan'izao tena mila anao ny tontolo-piainako. Ozy zay omaly hoe tsy ny fidiram-bolanao ny mila ny fanamasina. Mandeha io na tsisy fanamasina. Ferifery manan-karena tsisy hidira fanamasina. Fahasalamanao tsy mila fanamasina. Ferifery salama tsisy hidira fanamasina. Ny fiarovana anareo atokantrano tsy mila fanamasina. Ferifery ny voary tsy misy fanamasina zany. Ny tranonao mitete tsy mila fanamasina. Tsisy ilana zany. Fa fanamasina dia amin'ny fiainam-panahintsika. Fiainam-panahy velona. Vivant et efficace. Zany dikany hoe velona sady mahery. Tenin'Andriamanitra ozy izy misaotra masina dia velona sady mahery. Amin'ny teny frantsay izy vivant et efficace. Lazao kely le namanao vivant et efficace. Zany tsika zany. Zany ny toko fiainatsika. Fa tsy velona tsy hita hoe aninona, tsy hita hoe ahoana. Fa dia fisaotra an'Andriamanitra fa velona. Tsy efikasina amin'inona na amin'inona. Tsy. Toy kely farany ozy tsika le Romanina toko fahavalo. Zany tsika ty amin'le hoe nafitanjana. Izy ozy izy nasaraka tsika fitiavan'ny Kristy. Fa oriana va sa fahantrana, sa fitanjana, sa mosary. Mbola misy mosary koa. Neny taranaki agara tsy mahazo mofo sy rano. Fa ianao atao amin'ny ara-panahy mety misy mosary ho azay mietrehitra hoe ozona ary ve tony tsy ozony zany reny. Tsy mariky ny ozony reny. Fa ho tana ary ve mahatonga ny tony tsy efa voasoratra hoe mosary va. Possible mihitsy ny zanak'Andriamanitra miaina zany. Fa ao anatin'ny mosary ianao olona mbola miramirana tsara mihoatra lavitra n'olona olona voky tsara mandrezatra nandalo teo amin'ny daholo ny karazana sakafo rehetrarehetra. Avy nihinana n'le hena be ny fandrirotra tamin'ny hena. Ianao tsy ampy sakafo fa henonao misy hery ao anaty. Zany ny natao hoe mpandresy. Zany hoe toy alle teny amin'izany rehetra sanozy izy dia maninona moa? Manoatra no ny mpandresy isika. Noho ny amin'ny herinao ve? Sao dia noho ny amin'ny fiezahanao? Sao dia noho ny amin'ny vaky baiboly nataonao? Sao dia noho ny amin'ny zavatra maro? Sao dia fanenjehanao fotoam-bavaka? Tsia. Fa amin'ny alalan'ilay diantsika. Amin'ny alalan'ilay fanamasina nomena cadeau. Cadeau io. Profiteo io. Amen. Mena cadeau ianao. Ny sasany mety mbola tsy sokafana akoriny zay. Fa aly fotsiny hoe tsara tarehy le ambalazy. Tsy foko sokafana fa sao dia sibo. Tsy le ambalazy ny inona fa le ao anatiny ao ny zava-dehibe. Le fanamasina ny zava-dehibe. Io ny mila profitenao. Tsy mahita tory ianao amin'ny alina fa sahiran-tsaina. Miresaha amin'izay fanamasina. Tsy izao mihitsy ny le tokony ho fiainako. Tsy miasa saina zany ny tokony ho fiainako. Fa zanak'Andriamanitra tenao ary mampianatra hoe dinio ny voro-manidina. Alina moa ny androko tsy hita izay voro-manidina odiny. Vorondolo mety ho hitanao. Raha ndinidinika voro-manidina ny tokotany any ianao. Koko. Tsy voro-mpamosavy zany regny. Nisy olona pastera indray mandeha nitantara zavatra ohatr'izao hoe tao an-tranony io nisy lolo ngeda be, lolo paty ngeda be nyroany tamin'ny anaran'i Jesosy. Zay amena an'ilay izy
lolopaty ny anarany eo miteny gasy fa tsisy existe akoatrany eto Madagasikara ny anarany lolo be io hoe lolo tsisy an'izany ina papillon de l'amour na butterfly of death tsisy an'izany gasy namorona an'izany koroano amin'ny anaran'i Jesosy ahoana zavaboary natoraly tsotra fotsiny io aza vonovonoiny zany reny rehefa tsy tianao izy dia alefaso amin'ny tanana fotsiny zavaboary natoraly fa tsy ino no androana devoly tadiditra fanahy fahafatesana tsisy an'izany manoatra no mipandrisy ny alalan'ilay tentsika rehefa manomboka mitady kamokamo hivavaka fanamahery ny ataonatika fanamaso no tsy zany kamokamo zany izy lay Jesosy velona ataonatiko nge mivavaka adiny 12 amin'ny alina 12 heures d'affilée le Jesosy ataonatiko nge le miteny hoe tsy mavita avana dia miaro tory adiny 2 ora monja adiny 2 mivavaka dia lazay monja raha mahita antsika eto izy zany isaky ny farany volana dia ora 2 monja zany mba vitanareo zay ny ataonareo fifadikana zay lo Jesosy mahita tsy hita hoe tena zay le excuse kasi ianao mila miakatra tanatohatra manomboka izao amen miakatra tanatohatra dia hoe ianao fa misy hery any anatinao any dia lasa fahavolombelona amin'izay ianao dia miteny ny vavanao dia tsy matahotra ianao satria izay ny tenin'Andriamanitra aza matahotra ny amin'izay ho teneninareo fa tsy ianareo no miteny fa fanany rainareo no mampiteny anareo za mbola zazakely 15 ans dia efa nanana mpianatra anaky 5 nisan'ny mpianatra finazara tateoriana gaga fa daladala very ny ankizy reny nanaraka ohatrany tena eo foana ry zareo eo foana za amin'ny le mpampianatra eo ampovoana andohalo misy ohatrany boribory seza vato zay eo miaraka amin'ny baiboly mampianatra andry zareo fa tena variana mihitsy teoriana ahoana reny ankizy reny ny resy lahatra ny fantatro mihitsy fa tsisy mandeha amin'izay loany ny zavatra resahako tao fa hitanao misy an'le fanahy miasa ny anaty ary misy an'io tontolo ara-panahy io eto amin'izao tontolo zao rehefa priminao io fanahy io fantatra ny devoly zay dia lasa izy mampiasa ny élément tsindrio fa io tsy ampiasa ny hery ny kadoany azy mbola mifony mandrakitiny androany tsy ampiasainy zany io tsindrio teneny hoe tsy maintsy manao an'izao ianao raha tsy zany ianao ohatran'izao ianao tsy maintsy miaraka amiko fa raha tsy zany ianao tsy mahazo asa troako ianao tonga dia teneniko ny RH hoe makatsy makaroty iny dia matahotra le hoe zanak'Andriamanitra dia manaiky satria manino matahotra ny zanany kely ao an-trano sao tsy sakafo afako fanamasina ny velona ataonantsika tsika afaka mijorona izy na izy amin'seho azo grand tsisy grand zany eo anatrehan Jesosy ary tsisy mitsangana ao lehibe no Jaona mpanao batisa fa zara kely indrindra amin'ny fanjakany lanitra mbola lehibe no Jaona mbola lehibe no ity olona izay mikostara tsy takatry ny karamako heritaona ity vidiny mbola lehibe no io fa za mba mihetry fotsiny aloha manetry tena tsy vazavazako anao io fa raha ny hery ataonako vazavazaiko ianao zany ny ampahirezanao tena ao anaty fa aloako tonga dia teny tsotra fotsiny ilazako tsy afaka ny anao azany atompoko fa mialatsiny zanak'Andriamanitra aza diny mba manisy an'izay sopapa zay fa miditra ny subconscient lalilany zany hoe inona le raison teo to hoe zanak'Andriamanitra fa tsy hoe andriana izahay fa tsy hoe zay taranak'Andriamasina valina no fandrenay hoe tsy fantatronga dadatoanay fa rehefa ianao manomboka miteny za zanak'Andriamanitra tsy fantatro ny dadako gaga ny olona hoe ery avaiza fasahiana vaiza inao anatin'io baiboly io fasahiana vaiza no mijoro eo anatrehan'ny Sinedriona dia milaza tsara anareo raha marina eo anatrehanareo manaiky anareo mihoatra no Andriamanitra zay nataonareo na ina nataonareo iny zay tsy maintsy mitory zay hitanay sy renay zany ny olona feno ny fanamasina zany ny olona mampiasa ny kadoany ny teny fikasana ny promesy nomena azy zasenao toko mba toy izay amen tsangana hivavaka samy miresaka amin'ny tompony raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety
trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto